Tavaverina tao anatin'ny fampahalalam-boantsika rehefa nisento kely tao anatin'ireny dokam-barotra ireny. Toy izantsika avy hatrany ary ny fampahalalam-baovao. Raha nahitana fiakarana ny vidin'ny vary hita teny an-tsena teny ny herinandro lasa teo dia nanomboka niverina amin'ny laoniny izany amin'izao fiatombohan'ny herinandro izao. Efa ao Toamasina ireo vary mamatsy ny tsenan'Anosibe ary efa misy tonga ihany koa eny amin'ny tsenan'Anosibe eny. Jimmy Miara Daniela sy Mami Rasoanay. Vary 5,000 taonina hatrany amin'ny 7,000 taonina isan-kerinandro no tonga eny amin'ny serana tsambony Toamasina amatsy any Madagasikara eo amin'ny resaka vary. Tsy atahorana intsony araka izany ny famatsiam-bary manerana ny faritra rehetra, ao anatin'izany ny eto an-drenivohitra. Niverina ho 7 alina ariary ny iray gony amin'ny vary afarana ary ho 430 ariary ny iray kilao. Mahafaly dia tsotra satria ray volana lasa hoa efa niprevoirany io, zay le hoe gouverner c'est prévoir. Ary ray volana lasa tsika efa nitenen'io hoe zone filana hatramin'ny farany taona. Efa ny annoncé hoe mila hatrany amin'ny 20,000 taonina tsika ny ilaina dia zao nefa ny zava-misy efa tsy manana olana arabatsika misy eo amin'ny 5 à 7,000 taonina eo par semaine ny vary miditra, dikan'izay efa mihoatra lavitra ny 20,000 taonina zay teneniko teo afaka makany ianareo zao any Anosibe satria efa tonga ao ny vary tamin'ny alina izay efa tonga daholo ary verina amin'ny prix 70,000 ariary ny sac ary 1,400 le kilo verifiable zany. Ny PPN telo izany hoe indrindra ny siramamy ny menaka ary ny farine dia midina amin'izao. Zay aloha zany zavatra anankiray koa ary ny vary koa moa zao efa manomboka hitantsika efa tonga dikan'izay tokony ilamintsika fa tsy tetena hoe anana olana ohatra ny maintso ahatra isan'andro satria efa ny prévoiran'izay tsika donc efa misy zavatra izay. Ny fanararaotana nataon'ireo mpamongady sy ny fanafenana ny stokom-bary no mahatonga ny vary tsy misy any an-tsena raha ny fanazavana. Iamafy araka izany ny fanaraha-maso ataony eo anivo ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana ary ilatsaka ny sazy ho an'ireo mbola manararoatra sy tsy manara-dalàna. Ary misy ireny mpandrara mitazona hatrany amin'ny 4,000 5,000 taonina dia ao izy dia tazominy ao. Misy efa hitanay izay zavatra izay ary zay moa zany nanaovanay hoe tsy tsara antsika manao ny zavatra izay satria androany izy tazoniny dia izy ny contrôle amin'ny marché dia ampakariny isan'andro le vidiny ka tsy mety raha samby gasitsika no andeha famono ohatr'izany. Mpandrara ianao ataovy araka ny tokony izy makatombony ianao araka ny tokony hoanao fa aza dia manararaotra. Zay ngamba antso anankiray ary efa fantatray moa reny mpandrara manao ireny fa eto zay dia mbola manao antso hoe tandremo fa tsy mety zavatra izany. Raha nita teny amin'Anosibe ny maraina teo dia tazana ny fahatongavan'ireo vary izay mamatsy ny tsena ao Anosibe. Na dia irony vary sy toky irony aza dia hita fa tsara ny kalitaon'ny vary ary efa voamarina sy voatily afa azo hohanina tsara izany. Nanafatra ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny varitra sy ny fanjifana fa tokony ataon'ireo mpandraharaha avokoa ny fitiliana ary tsy maintsy mahazo taratasy manamarina fa azo hohanina vao azo amidy ny vary afarana iray. Momba ny vary gasy izay ny akabidy amin'izao fotoana izao dia hijery izany miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministeran'ny varitra.